Mbola maberesaka ny marina keo amin'izao fotoana izao ny tranga izay nahafaty n'Andriamatoa Tsiandopy Jacky ilay ministry ny asam-panjakana teo aloha no sady inspecteur d'État ihany koa ny fanadihadiana ihany no afaka mamaritra ny marina tao anatin'ny tranga izay nahafatesany indry ary rano vaovao azo dia efa nisy tamin'ireo akaiky azy no nanaovan'ny mpitandron'ny filaminana fanadihadiana. Mitoy ny fanadihadiana mikasika ny raharaha famonoana ny ministry ny asam-panjakana teo aloha Tsiandopy Jacky. Rano vaovao avy amin'ny fianakavian'ny ministra teo aloha Tsiandopy Jacky anisany efa nohenoiny ny mpitandron'ny filaminana ny zanan'lahy izay niara-nipetraka amin'ity inspecteur d'État ity. Ny talata teo no nohenoiny ny mpanao fanadihadiana izy rano vaovao avy amin'ny fianakavian'ny Tsiandopy Jacky. Miasa manao ny fanadihadiana sy fikarohana rehetra ahafantarana ny nahavan'ny ny famonoana ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Ny tranga niseho ny asa ratsy izay namonjany ahy ny Andriamatoa Tsiandopy Jacky teo aloha ministra teo aloha dia efa amperiny tanteraka zany zao ny fanadihadiana ny asa fikarohana rehetra amin'ny fomba izay farany izay tena heverina aingana ary koa mamatiny anina kokoa zany mba tsy maty manota tsisy izay olona hoe maty manota izy. Marina fa ny alahady fahenina amin'ny volana aogositra izao vao hiala eto Antananarivo ny nofo mangatsiaka an'ny Tsiandopy Jacky. Raha ny fanazavana mbola miandry ny fahatongavany zanany izay mipetraka any la Frantsa no antony andrasana maharitra ny nofo mangatsiaka ny Tsiandopy Jacky eny amin'ny tranony eny mangarivotra fiakarana Ivato. Entina ary andrasana mandritra ny 2 andro ao atampon-tanàna Natsiranana ny nofo mangatsiaka mialohan'ny tondrana azy any Voemar. Izay toerana ny aviny hanaovam-beloma farany ny ministry ny asam-panjakana teo aloha Tsiandopy Jacky.